voalaza fa Madagascar en saidina paradis satany. Ny 9,9 zava-maniry, 7,9 saona, 9,9 trondro, 7,9 biby mandady, 8,9 biby mampinono ary 2,9 vorona hita eto Madagascar dia tsy hita any amin'ny toerana hafa. Ny akanto amin'ny toerana maro, ny fahasamihafan'ny ala, ny toetany, ny zava-maniry, ny biby, ny faritra mando, toetrandro mahatamana, tena mampiavaka Madagascar. Tany angonan'ny arena tokoa i Madagascar kanefa izy ny firenena anisany mahantra indrindra maneran-tany. Ny fotom-piveloma malagasy maro dia mbola miankina amin'ny fitrandrana ny zavaboary amin'ny andavanandro, toy ny fambolena, ny tavy, ny haza, ny fitrandrana samihafa. Fa tsy ny tantsaha ihany no miankina amin'ireo zavaboary, fa ny fitombom-ponina an-tanan-dehibe dia mampiakatra ny filana amin'ny hazo, ny saribao, ny rano sy ny sisa. Tamin'ny taona 1740 dia voalaza fa firenena mpanimba ala indrindra maneran-tany Madagascar, satria ray alina sy 10,000 hektara no ala potika tao anatin'ny herintaona. Nefa misy koa ireo tena mitrandraka tsokosoko ho fanangonan-karena ho an'ny olombitsy ny arena voajanahary ananantsika. Avy dia avy ny tahan'ny loza amin'ny tatao amin'ny zava-mananaina. Raha ny rajako fotsiny dia 4,9 dia tandondomin-doza eto Madagascar. Efa voalaza aza fa 4,9 dia efa tena lany tamingana tamin'ny taona 1420. Niary ireo karazan zava-mananaina, ny toeram-ponenany sy ny roa ivoary eo aminy no antom-pisian'ny faritra arovana. Eto Madagascar dia miisa 320 izy ireo ankehitriny. Saika ny atsasany dia anatin'ny sokajy fahadimy sy fahaenina amin'ny IUCN avokoa, zany hoe hiaraham-tantana amin'ny fokon'olona. Fa tsy ny biby sy ny zava-maniry ihany no tsonjovin'ireo faritra arovana na ireo valan-javaboary ireo, fa ny fahafahana mbola mahazo ireo zava-tsoa samihafa toy ny fahazoana rano fisotro madio, ny fiarovana ny ofitany, ny fanalefahana amin'ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Ary farany dia manampy amin'ny fihazonana kolontsaina sy ny fomba ny fisian'ny faritra arovana. Any anareo agny ambony agny mitahia, anareo ato ambony ty tany ty agnatin'ity atiala ity, aza mandoza, aza magnangatra, aza manahina, aza manzavozavo fa eto ifagnazary indro ny haza mitahia. Maro dia maro tokoa aloha ny tombontsoa raha teraky ny fisian'ilay faritra arovana. Voalohany aloha zany izy zany ny tena hoe tahiry karena zany ny faritra arovana. Tsy teny fa tsy ny rivotra, ny rano madio, ny karazana zava-maniry, zava-mananaina. Satria ilay ala zany amin'izao fa miamiena, vokatry ny doro-tanety, isan'andro, isan-taona ity zany misy mandoro. Dia ilay ala amin'izay miamihena moa zany ilay abetsaky n'ilay ala. Sarosarotra amin'izay zany ilay orana fa tsy manaraka n'ilay taloha sasy hoe oktobra, novambra, desambra. Zao tsika zao volana novambra zao tsisy orana. Ny fotoanan'ny orana zao. Rehefa tena miroborobo zany io tontolo iainana io afaka namana reglen'ny fikirinan'ny rano, ary koa io ala io ihany koa afaka miatso orana io, afaka miazona orana. Ny akamaroan'ny loharano eto Ibity zany dia saika avy eto amin'ity tendrombohitra Ibity ity aby. Mamelona tambarin'olona be dia be manko izy ity. Dia iny fa zany raha vao tsy mainy tanety dia betsaka ny loharano aloha. Amplisin'izay zany mba tsy tototra ny atsanga ny tambarin'olona satria raha vao maity Ibity tonga dia tototra aby ny atsangan'olona any ambany. Zahay zany dia manao PTA, zany hoe plan de travail annuel, izay mifanaraka amin'ny filan'ilay olona manodidina ny faritsarovana Tsinjoriaky. Hitao daholo zany ny filan'ny olona rehetra mba tsy hitosevan'ilay olona ny faritsarovana Tsinjoriaky. Satria ny olona tia manodidina parka zany dia taloha zany zareo dia nihaza tao anatin'io parka io, fa rehefa niresena lahatra izy zany hoe tsy aharitra io raha ho tavasina fa aleo manao zavatra hafa, dia nanaiky zareo satria manomboka nahita koa ny voka-dratsy ny zany tavy zany mba ho sehetry n'ilay hoe hahafahany miara-miaro
nytany izy zany nanao tetika asa madinika nanodidina reny parka reny tamin'izany fotoana zany dia nivajanona vola teo zany nahitany fa afaka miteraka asa sy loharanom-bola ao atokantrano zany fiarovana an'ilay parka. Ny fametrahana le fiarahan-tantana zany sy ny filanana dia hoe ianareo ny tompony aoka ny olona hasiaro-taigna ny fahasambarana miaigna eo agnatin'ny ala mandreny feom-borogna sy miara-monigny amin'ny zava-boary magnodidiny azy io. Izay zany ny foto-kevin-dehibe ambolena ao am-ponina magnodidiny fa aoka le olona magnodidiny ro ampahasapaina fa azy io fa ry zay tafiditra milamina ny congestion. Ny forum lafa dia tetikasan'ny WCS avy amin'ny famatsim-bolan'ny Elmsley Trust ny mampivondrona ny olona miasa amin'ny faritra rovana an-tanety ny forum lafa mba ampitomboina ny fahaiza-manao amin'izany fitantanana faritra rovan'izany amin'ny alalan'ny fampiofanana, ny fifanakalozana, ny fampizarana traikefa amin'ny olona samy misehatra ao anatin'izany fitantanana faritra rovana an-tanety izany. Maro nefa ny olana mianjady amin'izany sehatra asa izany ary ny tena mahasamihafa ny fitantanana faritra rovana io dia iankinan'ny hoavin'ny firenentsika mihitsy. Raha tsy tohanana mantsy ireo olona sy ireo mpisehatra amin'izany fitantanana faritra rovana izany dia mety ho lany tamingana na ny zava-maniry, ny biby sy ireo toerana mahafinaritra eto Madagascar ary tsy izany ihany fa izy voka-dratsy amin'ny toe-karena, amin'ny kolotsaina, amin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy ny faharinganan'ireo biby sy zava-maniry sarobidy eto Madagascar ireo. Dia ny antso atao dia hoe andao tohanana ny olona miasa sy ireo mpisehatra ao anatin'ny faritra rovana an-tanety. Izany no ezahanay ato amin'ny forum lafa ho atao miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka rehetra.